Salamo faharoa amby fitopolo. Ny soramandry dia mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ny andro sony ny fanjakan'ny mpanjaka voatendrin'Andriamanitra. Andriamanitro, omeo ho an'ny mpanjaka ny fitsaranao, ary ho an'ny zanaky mpanjaka ny fahamarinanao. Aoka hitsara ny olonao amin'ny fahamarinana izy, ary malahelonao amin'ny fahitsiny. Ny tendrombohitra ahafokatra fiadanana ho an'ny olona, eny ny avoana koa amin'ny fahamarinana. Aoka hitsara ny olona ory izy, sy hamonjy ny zanaky ny mahantra, ary hanorotoro ny mpampahory. Aoka hatahotra anao ny olona, raha mbola maharitra koa ny masoandro, sy ny volana hatramin'ny taranaka faramandimby. Aoka hidina tahaka ny ranonorana amin'ny savoajinja izy, tahaka ny ranonorana mivantravatra amin'ny tany. Aoka ny marina hitrebona amin'ny androny, ary ho be fiadanana mandra-patsisy volana intsony. Ary anjaka hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina izy, ary hatramin'ny ony Efrata ka hatramin'ny farany tany. Ny poniny ananefitra andohalika eo anatrehany, ary ny fahavalony ilelaka ny vovoka. Ny mpanjakan'ny Tarsisa sy ny Nosy andohetra, ny mpanjakan'ny Seba anatitra fanomezana. Ary ny mpanjaka rehetra iankoka eo anatrehany, ny firenena rehetra hanompo azy, fa hamonjy ny mahantra mitaraina izy, sy ny ory tsy manakamonjy. Hiantra ny reraka sy ny malahelo izy, ary hamonjy ny fanahiny malahelo. Hanavitra ny fanahiny amin'ny fampahoriana sy ny fanaovana keriny izy, ary ho zava-dehibe eo masony ny rany. Dia ho velony reny ka hanome azy volamena avy an'ny Seba, ary hanao fifonana ho azy mandrakariva izy, ary isan'andro no isaorany azy. Ahavoka-bary betsaka ny tany, na dia any atapon'ny tendrombohitra azy, irondrona tahaka ny any Libanona ny fahavokarany. Ary ny ao an-tanàna hidokadoka tahaka ny ahatra amin'ny tany. Ho mandrakizay ny anarany, raha mbola maharitra koa ny masoandro, dia anorobona ny anarany. Ary izy ho fitahinan'ny olona, ny firenena rehetra hanao azy ho sambatra. Isaorana ne Jehova, Andriamanitry ny Israely, izy irery ihany nanao fahagagana. Ary isaorana mandrakizay ny anarany malaza, ary aoka ny tany rehetra hoenika ny voninany. Amen dia amen. Tapitra vavaky Davida, zanaky Jese. Toizatsika ny vaky teny ao amin'ny Matthieu 5:20. Matthieu 5:20, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7:10. Ny fanoharana ny amin'ny Virjinina 10. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny Virjinina 10, izay mitondra ny fanalany ka mivoaka hitsena ny mpampakatra. Ary 5 tamin'ireo dia adala, fa ny 5 kosa endry. Fa ny adala nandray ny fanalany, nefa tsy nitondra solika fitaiza. Ary ny endry kosa nitondra solika tao amin'ny fitondrany sy ny fanalany. Ary raha naharitrela ny mpampakatra, dia samy rendrehana avy izy rehetra ka dia natory. Ary noho ny mamanton'alina dia nisy antso hoe indri ny mpampakatra, mivoa mba hitsena azy. Dia nitsangan'ireo Virjinina rehetra ireo ka samy namboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba omeko kely amin'ny solika reo izahay, fa efa ho faty ny fanalanay. Fa ny endry namalaka nanao hoe sao tsy ampy ho anay sy ho anareo, fa mandehana makany amin'ny mpivarotra ianareo ka mividihana ho anareo. Fa raha mbola lasa nividy izy,
dia tonga ny mpapakatra ary izay efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrina ny varavarana. Ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo virjina teo ka nanao hoe tompoko tompoko voay izahay. Fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo, ko amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Ho faranantsika izany vakiteny izany araka izay voasoratra ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tao Galatia. Galatianina toko 7. Galatianina toko 7 dia ny 9 ka hatramin'ny 14 dia toizantsika izany amin'ny 17 ka hatramin'ny 20. Galatianina toko 7 1 ka hatramin'ny 13 dia toizana amin'ny 13 ka hatramin'ny 20. Ny famonjena sy ny fahafahan'ny mino any Kristy ampitahaina amin'ny fahamelohana sy ny fahandevozany izay miankina amin'ny lalàna. Ry Galatianina dala, iza no nanimba anareo kanefa teo imasonareo indrindra nanehoana marimarina an Jesosy Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Izao ihany no tiako holazainareo amiko. Moa ny asan'ny lalàna va no nandraisinareo ny fanahy sa ny fitoriana ny finoana? Adala toy izany va ianareo? Rehefa nanomboka tamin'ny fanahy ianareo dia atateraka amin'ny nofo va ankehitriny? Moa izany zavatra be izany dia efa niaretanareo foana, raha dia foana tokoa izany. Ary izay manome anareo ny fanahy sy mahavita asa lehibe eo aminareo, moa avy amin'ny asan'ny lalàna va izany sa avy amin'ny fitoriana ny finoana? Dia tahaka ny Abrahama, nino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinana izany. Koa fantaro fa izay amin'ny finoana no zanaky Abrahama. Ary satria hita ny soratra masina raha teo fa amin'ny finoana no hanamarinan'Andriamanitra ny jentilisa, dia nitory ny filazantsara tamin'ny Abrahama raha teo izy ka nanao hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra. Ka dia izay amin'ny finoana no tahinan'ny Abrahama pino, fa izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambanin'ny fanozonana. Fa voasoratra hoe voaozina izay rehetra tsy maharitra mankatoa ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna. Ary hita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona ho amarinina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny marina amin'ny finoana no velona. Ary ny lalàna tsy araka ny finoana, fa izay mahatandrina izany no velona aminy. Kristy nanavitra anay tamin'ny ozony lalàna, satria tonga voaozina hamonjy anay izy, fa voasoratra hoe voaozina izay rehetra miantona amin'ny hazo. Fa fony tsy mbola tonga ny finoana dia voambina tao ambanin'ny lalàna isika ka voahity tao amin'ny finoana izay aseho atao aoriana. Ko an'ny lalàna dia mpitaizantsika ho amin'ny Kristy mba ho amarinina noho ny finoana isika. Fa rehefa tonga ny finoana dia tsy fehezina izay mpitaiza intsony isika. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'ny Kristy dia nitafy an'ny Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lasy vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa raha ny Kristy ianareo dia taranaky Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana.